Amaranantsika ny fotoana amin'ity ariva ity ny tontolon'ny taranja taekwondo Randrianisa Tiavo teratany malagasy mianatra any Frantsa mbola vo 12 taona dia efa manana nalazany eo amin'ity taranja taekwondo ity ampahafantaritsika ao anatin'ity fanadihadiany momba azy sy ny zava-bitany. Mpiatroka taekwondo teratany malagasy Randrianisa Tiavo izay mianatra sy monina any Frantsa vo 12 taona monja izy dia efa manana nalazany ity tovovavy malagasy ity eo amin'ny sehatry ny taekwondo WTF. Amin'izao fotoana izao dia mantaly eto an-tanindrazana izy ary niara nanao fanazaran-tena niaraka tamin'ny kluban'ny Dynamique ny fampizarany traikevany tamin'ireo ankizy toazy. Ny kluban'ny Cosma d'Arcueil no misy azy any Frantsa. Teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia efa anaram-boninahitra maro no efa azony. Taona 2024 dia tompondakan'i Eropa eo amin'ny klub izy. Nandrombaka ny laharana voalohany tamin'ny Open ny Turquie. Ho an'ny taona 2024 kosa indray dia nandrombaka medaly volamena tamin'ny Open de Serbie. Mbola itony ihany laharana voalohany teo amin'ny Open Hollande. Taona 2024 ihany dia raraka teo amin'ny ampahivadalana izy teo amin'ny Open d'Autriche. 2024 laharana faharoa teo amin'ny Open d'Autriche classe A. Mbola itony ihany dia laharana fahatelo tamin'ny Open ny Belgique classe A ihany. Teo amin'ny sehatra nasionaly kosa dia nandritra ny taona ny sesy izy no tompondakan'ny Frantsa teo amin'ny sokajy nisy azy. Taona 2024 tompondakan'ny Frantsa espoir izy. Taona 2024 tompondakan'ny Frantsa sokajy junior surclassé. 2024 tompondakan'ny Frantsa sokajy cadet. Taona 2024 laharana faharoa teo amin'ny fiadinany amboaran'ny Frantsa sokajy minime. Raha ny zava-bitany ity mpiatroka taekwondo malagasy ity dia azo antoka fa manana ny hoaviny izy eo amin'ny sehatra avolenta. Maniry ihany koa ny tenany ny hiaro ny voninahitra Madagasikara eo amin'ny taranja ity. Tanjona ho azy ny hiatrika ny lalao olimpika amin'ny taona 2024. Pourquoi? Parce que mon grand frère il a commencé le taekwondo avant moi et je l'ai regardé pendant les compétitions et tout. Il gagnait aussi comme moi et après ça m'a donné envie de faire du taekwondo. Du coup, l'objectif 2020 c'est les JO à Tokyo. Ho azy manokana ankoatran'ny fanaovana taekwondo dia tiany ihany koa ny mozika. Dia iny fanadihadiany ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny herin'ny toy izao indray. Raha tsy misy ny fiovana dia iainga avy any amin'ny nosy la réunion ny fandaharantsika amin'ny herin'io izay resahantsika lavalava mikasika ny lalaon'ny nosy. Momba izay lalaon'ny nosy izay moa dia raha ny fantatra dia ny alakamisy izao no iainga ny délégation ho atsy amin'ny nosy la réunion isan'ny anana solitena amin'izany ny fandaharana mahery hitatitra amintsika ny vaovao rehetra makasika ny lalaon'ny nosy. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no isarahantsika amin'ity ariva ity dia mametraka ny veloma ho mandram-piona ho amin'ny herin'ny toy izao indray. Sorana ihany koa ireo namana teknisianina niara-ny asa nanatotosa ny fandarana tamin'ity androany ity. Teo ny namana Andritiana Batrika nandrindra ny sary, teo ihany koa ny namana Bosco Rasolomenjanahary napita ny sary tany tokatrantsika tany dia veloma ho mandram-piona ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma to.